miatrika ny tena zava-misy marina. Izany no amarantsika ny herinandro fiarahana manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, miarabanao indray amin'ny anara Jesosy, tafaraka tafahoana isika. Naiza misy antsika, dia ho tsapatsika fa ny fanahin'Andriamanitra dia eo amintsika, miaraka amintsika amin'izao dinika fanaovana izao. Tinoana manakariva aminao sy nakonanao ny fiadanan'ny Tompo. Andeha ry hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo. Sotranao izahay efa mbola menao izao fotoana izao afahany miaraka madinika ny teninao. Mamela ny elokay, aoka mba ho vita fihavanana aminao izahay. Ankehitriny ary, mangataka indray ny fanainao masina, mba hitari-dalana anay, hampianatra anay ny sitraponao. Tinoana sy angatana ny vavaka amin'ara Jesosy. Amen. Miatrika ny tena zava-misy marina. Tamin'ity herinandro ity dia nampafantarina antsika ny toerana misy antsika. Nampafantarina tamintsika efa fantatra Jesosy ny momba antsika. Ary dia nomeny antsika ny torohevitra, nomeny antsika ny vahaolana, nomeny antsika ny fananarana, ary nomeny antsika sady ny valisoa ho an'izay manaiky izany fananarana sy fibebahana izany. Notarihany ihany koa isika mba hitoetra ho aminy satria izy ilay voaloboka, ary isika no sampany. Inona moa ny tanjony? Mba hahatonga ilay fifandraisana, hahatonga antsika tena hiatrika ny zava-misy amin'ny fiarahantsika amin'ny Kristy. Ry mpiara-midinika namana, misy fanontaniana tiana napetraka aminao manao hoe: ahoana no hamaritanao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao? Moa ve tena velona sy matanjaka tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Moa ve ianao mampitombo ny fotoana hanamafisana izany fifandraisana izany? Manahoana ny fotoana laninao amin'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Moa ve mba tianao ihany koa mizara izany amin'ny hafa momba ny amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra? Na mety mifanohitra amin'izany indray, moa ve miampitotongana kosa ny fifandraisanao amin'Andriamanitra? Moa ve ny raisinao ireo vahaolana izay nomeny Tompo anao tamin'ity herinandro ity? Ny andinina atao tadidina no mamaly an'izany rehetrarehetra izany. Amin'ny filazantsara ny Jaona 5:10, ka ny andininy vasivo manao hoe: tahaka ny itiavany ray ihany no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Rano marina izany dia izao. Manova ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra eto amin'ity fiainan'ity, sy ny mandrakizay no ifantohan'izany fifandraisana izany. Ry mpiara-midinika namana, tiantsika Andriamanitra. Efa drafitr'Andriamanitra sy planiny ny halalantsika sy ny halalantsika azy. Averimberina mandrakariva fa mitady anao izy, toy ny mpiandro tsara. Ary manasa antsika mandrakariva izy hitoetra ho aminy isan'andro. Ny any ilaiko sy ny ilaitsika dia ny mifidy ny hamaly izany antsony izany, ary anakalo ny fahantrahantsika sy ny toetra mahalodikanantsika amin'ny fanomezan-tsoa avy aminy. No ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy avely indray ny 9:20 manao hoe amin'ny anara Jesosy: dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio. Io ilay fampianarana avy amin'ny Baiboly, miala amin'ny fotom-pampianaran'olombelona, mba hanakarena ianao. Ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy sehon'ny enatrao no fitanjahanao. Io ilay akanjom-pahamarinan'i Kristy, ny fahamarinan'i Kristy irery ihany no vahaolana eo amin'ny fiarahantsika aminy. Dia hoy izy hoe: ary ody maso ahosotrao ny masonao mba hiratanao. Dia tsy inona izany fa ilay fanahy masina. Ry mpiara-midinika namana, mila an' Jesosy isika
miatrika ny tena zava-misy marina isika ankehitriny ary mila an Jesosy. Tahaka ny fitomboana miadana amin'ny sapam-boaloboka, dia indraindray mety miadana koa ny fitomboana ny fifandraisantsika an'Andriamanitra. Nefa mety hipotraingana ihany koa zany vokatry ny orana izay lainy sy nandrasany fatra dia mitombo malaky ianao. Mitombo aingana isika. Ary izay indrindra ilayntsika isan'andro san'andro, ilay tsiron-kazo dia ny fanahy masina izany hiantoka ny firaisantsika amin'Andriamanitra. Hoy ity mpanoratra anankiray amaranantsika izao dinika ifanaovana izao. Ao amin'ilay boky anankiray atao hoe ilay fitiavana mandrisy. Ao amin'ny pejy 317 zao ny voalazany. Ny mitoetra ao amin'ny Kristy dia midika fifandraisana mitohy ny fanahiny. Fiainana milefitra tsy misy fepetra amin'ny fanompoana azy. Tsy maintsy mivoa mandrakariva ny fantsona mampitohy ny olona amin'Andriamaniny. Toy ny sapam-boaloboka misintona mandrakariva ny tsiriko azo avy amin'ny voaloboka velona, dia toy izany koa no tokony amikirantsika ny Kristy sy andraisantsika avy aminy amin'ny alalan'ny finoana ny hery sy ny fahatanterahany toetra amam-panahiny. Ary mpiara-midinika namana, amaranantsika azy izao, miantso anao, tomoera amin'ny fitiavako ianareo, o Jesosy, tahaka ny tiavany ray azy. Ny faniriana ary dia izao, engany o Jesosy no tena voaloboko eo amin'ny fiainanao, ary ianao dia manaiky ho sampana tsy misaraka aminy, mandray le tsiron-kazo, mandray le fanahy masina, mitombo, ho tsapanao ane izany fitombonao izany miaraka amin'ny Jesosy. Dia ry hivavaka isika. Andriamanitra ray io, misaotra anao izahay noho ny fotoana sarobidy nomenao anay nafahany nandinika ny teninao teto tamin'ity herinandro ity. Engany ny teny rehetra izay nomenao anay, tsy handalo fotsiny izy ireny fa mba hitondra sokosa ampitombo anay amin'ny fiarahanay aminao, ahatonga ny fifandraisany aminao etiety kokoa noho ny tamin'ny lasanazy. Dia mitahy ny mpiara-midinika rehetra, mitahy izay mahakasika anay na amin'ny mora na amin'ny sarotra na amin'ny fifaliana na amin'ny aratsiana, dia aoka ianao tsy afoy tsy hasaraka anay. Mitahy ny fivelomana, mitahy ny fianarana, mitahy ny asa mandrarà, ary hiterizy fahasalamana ny tsirairay avy. Tinononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.